ahoana marina ity kolikoly lava Reny ity e. Miady mafy ny firenena izay aloha no hita atreto. Lanja midina ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy nanomboka ny taona 2024. Ekena fa andraikitry ny rehetra no mitondra ny firenena ho any amin'ny fampandrosoana, ary tsy azo lavina mihitsy fa ny malagasy iray manontolo no tompony ady ho any ny fanatsarana ny firenentsika. Matoa nefa misy ny mpitondra izay napetraka ary karamay ny vahoaka malagasy 7 tapitrisa amin'izao fotoana izao, dia izy ireo no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ireo viana sy ny paikady ho an'ny fampandrosoana izay napetrany sy nampanantenany ireo mpanakarama azy 7 tapitrisa ireo. Efa fitaka silainga no niainan'ny vahoaka malagasy tamin'ny taona 2024 izay nanonganan'ny fanjakana mba hitazomana sy azahoana fahefana. Betsaka mako ireo fampanantenana izay natao tamin'izany fotoana izany. Ity no fanazavan'ireo olona izay niaraka tamin'ny filoham-pirenena io tamin'izany fotoana izany. De le zava-misy zavatra ataony manodidina andriamatoa président sy le izy no everiko zany hoe anatanteraka ny zavatra eritreretiny hoe hanao an'izao hanao an'izao tsy tanteraka ny zavatra eny fa ohatrany hoe za mihitsy zany no everiko hoe zahako mihitsy nambakainy mandrina natao an'izany, za tsy nanao ratsy anao, za olona nanampy anao hatramin'izay, manina fotahana ampanantenana zavatra tsy misy mamoy mora foana sy ny teny gasy, manantena tsy misy ny sarotra fa mamoy mora foana zao hatramin'izao zavatra iainako zava am'izao taonako zao de mbola io foana lainga foana namanana anahako. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena mahatsapa io zavatra tsy mety ataony amin'ny vahoaka malagasy io tokoa ve ireo mpitondra eto amintsika ireo? Ny hita tokoa manko amin'izao, raha ny vahoaka malagasy no miady amin'ny fiainana sy ny arapaka isan'andro, ny fahatapahan-jiro, ny tsy fandehanan'ny fanabeazana araka ny tokony ho izy, ny fidangany vidim-piainana, ny tsy fisian'ny rano, ny mpitondra sy ny manodidina azy kosa manao izay tiany atao amin'ny volam-bahoaka ary mandrovo-tsy mihitsy amin'ny volan'ny vahoaka. Ireharehan'ny mpitondra ny fananganana sekoly manara-penitra, moa ve tena manara-penitra ihany koa ny fanabeazana sy ireo mpampianatra amin'ireny sekoly reny? Sa vatatrany ihany no atao hoe manara-penitra amin'ny mpitondra momba ny fanabeazana eto amintsika? Tsy vitan'izay ihany fa ity ihany koa no fanazavany avy eo anivony sem-pamaha na ny sendikan'ny mpampianatra eto Madagasikara. Mitaky ny marina sy ny mankarary zay mikasika amin'ny potsa budgétaire 500 tamin'ny taona 2024 izay nanjavona tsy hita popoko ary mitaky ny mankarahara sy ny mazava mikasika an'izany ny sem-pamaha. Mitaky ny mankarahara tanteraka ny sem-pamaha mikasika amin'ny poste budgétaire 500 andraisana mpiantsampanakana ho an'ny ministère amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa izay efa hoenim-bolana zao ny karakarana azy nefa mbola tsy nahazoana fampitam-baovao mankarahara hatramin'izao. Very fanambola velona zany ireo ECD sy vacataire izay ny eo amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa izay misy nato najanona tsy miasa na miasa nefa tsy mandray karama ho amin'ny taona 2024. Fa ahoana marina? De mbola samy laza ve ny mpitondra fa madio io fitantanana sy ny fitondrana io? Izany no mahatonga ny fisamborana sy ny fandrahonana maro samihafa io, satria manohintohina ny afera tiana tao. Hoy mantsy ny fanadiadiana hoe tsy ela akory zay ny namatsika ravinambinina izay anisan'ny ny tanandraikitra ambony tao anivon'ny ministera ny fahasalamana ary miandraikitra ny tsenam-bary-panjakana no nametraka ny fanamarina tamin'ny alalany tambazotra tserasera mahakasika ny zavatra tsy mazava amin'ny lafim-pitantanana eo anivon'izany ministera zany. Marina fa mbola ao anatin'ny fanadiadintsika mianakavy amin'izao fotoana izao
fanaizanaty zany a dia manaitra raha ny sorabola nolazainy zany naman'izany amin'ny hoe 980 millions d'ariary no ayaina fa tafiditra amin'ny resaka hoe taratasy osika mba azahoana n'izany tsenambary-panjakana zany ary nambarany ihany koa fa manodidina ny 44 milliards ariary ny tetibola natokana anamboarana CSB miisa 320 sy réhabilitation ana hôpitaly maromaro izany rehetra zany no mahalasa saina ankehitriny mahakasika ny hoe volam-bahoaka ary volan'ny malagasy no lazaina eto ary amin'ny alalan'ny fandoavantsika ny etra tsirairay avy no anana ny fanjakana anjany marobolo zany izay no zava-misy eto amintsika mba fihirisan-jato ny vahoaka malagasy moa no mahatsapa fa tena miaina ao anatin'ny filaminan-tsaina sy fiadanana tanteraka ao anatin'izao fitondrana izao tsy mahagaga raha miaina ao anatin'ny andrakandrana ny fanjakana amin'izay ataony rehetra satria lalakafa foana no andehanany vola ny arantsika rehetra nahita tsara ny zava-nisy teto sy nentina nanonganana ny filomarikara-valomanana teo amin'ny fitondrana ny taona 2024 fa hoe mivarotra tany amin'ny vahiny ndao atao hoe izany tokoa ary no zava-nisy saingy ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tsy manao izany ve izao fitondrana izao tena foana ve izany ankehitriny satria Andriamato andry nirina rajoelona no mitantana amin'izao nanahoana ihany koa ny fiainana sy ny fidiram-bola any am-posiny tsirairay amin'izao ny arantsika neta tsara ny raharatana masoandro izay saika ny bodon'ny filoam-pirenena tanimbarim-bahoaka fotsiny tsotro zao tetsy ambotry manjaka ny fikasana ametraka Chinatown etsy be oririka iny fa hatramin'ny tanin'olon-tsotra aza ity no zava-misy etsy 720 hektara amin'izao fotoana izao rehefa nividy tany amin'ny CMA zany zay dia namena an'le règlement intérieur règlement copropriété iny dia ny anatin'le règlement copropriété anay iny tafiditra ao anatin'iny hoe mitany eo daholo ny rehetrarehetra dia hoe misy assise foncière dia ty toerany ity zay alainy karana ty no assise foncière anay izany hoe ato anatin'ity daholo mombamomba nyty building ty ny évacuation d'eau momba ny installation électrique anay dia donc zany raha ohatra zany ty taninay ty ka ho lasan'le karana dia zay zany tsy manana fa tsy espace kely fotsiny ivoanay amin'le toerana dia ny insécurité anay amin'izay fotoana izay resaka raha sanatria misy aitrano dia tsy mahita lalana ivoana nefa izay eto efa olona atao hoe 500 latsaka kely eo ny isan'ny olona mipetraka amin'ity trano ity arak'izay teniny eninareo zay zany dia tsy manaiky zay fa miady hatramin'ny farany izay izany no iainany vahoaka malagasy ankehitriny tsy mbola vitan'izay fa ity ihany koa no zava-misy nazahona lalana mazava tsara tamin'ny RNCFM na région nationale de chemin de fer malagasy ny taona 1993 dia nanao contrat zany zay hoe mipetraka aty amin'ilay toerana dia zay nanajary an'io dia taty aoriana moa zany izy io niova madaraila taty aoriana dia mbola nirenovele ilay taratasinay renovélena tamin'ny 2007 fa mbola zay no miopiky an'ilay tany occupé-nay zany ilay tany dia izy io moa zany zay misy tao nangataka tao amin'ny domaine dia tsy nahazo fa hoe tamin'ny mpanjakana Antsazangatany izy io dia taty aoriana nefa ny lasa nisy olona navita titre zany taminazy io dia nisoriny tety zay niady taminazy zay 2009 zay nanomboka niady tamin'izareo olona reo ka tsy amin'ny 2019 zay niala ty amin'ilay toerana fa hoe izy no tompon'ilay tany dia zay moa zany nandeha nanaraka foana an'ilay tany dia tsy nahanany rary mihitsy zay natany amin'ny tribunal natay azy andiany dia tsy nahanany rariny zay fa resy foana voailika tanteraka ny vahoaka malagasy diso manjaka loatra ny kolikoly sy ny varomaizina ankehitriny anka mizaka antserany ainy ny madinika tsarotsika tsara ngamba ny raharaha écran plat teny anivon'ny CCO
izay na voatonontonona ny ministry ny atitany mivady. Nisy fandraisana andraikitra ve? Isan'ny tsy afabela tamin'izao fitondrana ankehitriny izao. Ny vadin'ny filoham-pirenena teo aloha voangy Rajoana Romampianina tamin'ny fotoan'androny. Ny raharaha mbola Rajoana izay mbola any am-ponja hatramin'izao. I Claudine Razay mamonjy. Fa tsy neo ihany aza ve no verina ankehitriny ary vao maika miamafy aza. Ny raharaha SMMC izay mafana tokoa amin'izao fotoan'izao. Tsenam-barim-panjakana ray faingo 4 miliara ariary. Tandapa iray eo anivon'ny fiadidin'ny repoblika no voatonontonona amina tsenam-barim-panjakana io izay tsy mangarahara. Fanaovana sy fampiasana osoka na amoana volabe teo anivon'ny orinasa SMMC Automasina izay voalaza fa ananganana logement social sy anaovana tamboho mifefy ilay toerana ary anaovana fikarakarana sy fanotofana tany ao Betainompo Tomasina io rano loharanom-baovao. Voalaza fa efa tafavoaka daholo ny 200,000 ny vola tamin'ireo tetikasa ireo. Kanefa raha ny fantatra dia tsy mbola vita ny asa. Fantatra fa mitetina 540 tapitrisa ariary ny vola efa tafavoaka. Raha toka 110 tapitrisa ariary mahery ireo tetikasa iray manontolo. Orinasa iray ihany koa no voalaza fa nahazo ny tsenam-barim-panjakana tamin'ireo tetikasa 3 ireo. Izay fantatra fa olona akaiky ilay tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidin'ny repoblika ihany. Ambaran'ny loharanom-baovao fa tsy misy tolo-barotra natao tamin'ny nitadiavana orinasa nomena ireo tetikasa teo anivon'ny SMMC ireto. Fa de osoka sy fampiasana osoka no nataon'ireo mpiray-kombakomba tamin'izany. Orinasa roa izay tena misy no natao sarin-tsarina ho nifaninana tamin'ilay orinasa nomena ny tsena. Saingy rehefa nisy ny fanadiadiana dia voalaza fa osoka ny sonina ampiasaina tamin'izany satria tompon'ireo orinasa ireo dia nanamafy fa tsy nandray anjara tamin'ny fifananana azahoana ny tsenam-barim-panjakana eo anivon'ny SMMC izany mihitsy. Eo ihany koa ny ankiatrano trano natao tamin'ny orinasa izay nomena ny tsena io izay voalaza fa misy fifandraisana akaiky amin'ny tale jeneraly ny SMMC ihany ny tompony. Tsy manaraka ny voalazany andalana fa 720 ao amin'ny andin-dalàna mikasika ny tsenam-barim-panjakana ihany koa ity raharaha ity. Fantatra mantsy fa namoana avansa mihoatra ny 20,000 avokoa raha ny fanadiadiana natao. Ny fantaniana mipetraka momba ity raharaha ity dia ny hoe osa andray andraikitra amin'io tandapa io ve ny filoham-pirenena sa mbola ohatra ilay raharaha écran emploi indray dia ho iatrany ny mpanao politika hoe za le président mihitsy everika hoe mafisofona na hoe le conseil vendrana ona jerevanareo fotsiny izy manao zavatra tsy mety jerevanareo fotsiny tsy mba tenenina. Raha miteny tokoa le conseiller angambany mety ho tsapa le président tena marina zany mety miemotra izy. Fa araky fantaninao angambany hoe mety miseho koa zany zavatra zany hoe tsy miteny le conseiller fa velainanao fahadisoana anapatra fahadisoana le président. Zay nge nataoko hoe mampidera fa aizana fa aza mampidera erreur. Tena mampidera erreur mihitsy ake zany. Zany hoe zavatra fahatany no ampiderainao le hitanao za fa tena mahay zavatra fahatany aminanao foana za ve de afinaritra. Iomezana tokoa izany. Saingy fiainan'ny firenentsika sy ny mpitondra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Raha oviana vao hijery ny tombontsom-bahoaka izao fitondrana izao, mbola ananana fanantenana iova ve izy ireo? Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!